Fa niona tamin'ny gazety kosa androany sy ny tompona ndraiky tonivon'ny polisy pirenena nanazava tamin'ny mpanao gazety ny antony tsy nafahan'izy ireo niona tamin'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM izay tokony natao androany sy ny andinindin'izay vaovao zay hoentina namana atsikivy sy suzeta Randria Miarso. Nampiantso ny polisy ao amin'izy ireo ny syndicat-ny mpitsara, tsy namaly izany ireto polisy. Ny antony tsy nahatonga anay tamin'le fiantsoana nataon'ny SMM androany maraina tamin'ny sivy teny teo amin'ny Cour suprême dia tsotra ihany. Ny SMM moa ny antso anay tany zay tsy hoe manakatom-baravarana akory fa mitady vahaolana amin'io ary ny tokony atao. Kanefa kosa raha ny SMM no mampiantso ny ministera heverinay fa tsy mety zany fa raha ministera samy ministera fampiantso dia tonga tany zay. Efa nisosokevitra nataonay taloha moa izy io ka raha ny présidence na ny gouvernement na ny ministera zany no nampiantso anay dia tonga tany zay zay koa efa maika ny vahan'ny olana io. Nambaran'ireto polisy ireto koa androany fa mbola misy ireo polisy amin'ny Toliara